Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Anolotra anao ny vaovao. Sano efa nanao sininy mémorandum de stabilité ony filoham-pirenena tsy misy miraharaha kosa ny andininy faharoa amby fitopolo sy ny andininy fahaefatra amby dimapolo ao amin'ny lalampandrenana mandrarany tsy fivadivadiana palitao sy ahitana taratra ny hoe maro an'isy mbola ny ekibony omby ny fihaonana amin'ny filoham-pirenena sy ny député. Nofinofy sy redredy ny filazana fa mbola ho tratra ny tanjon'ny fanjakana amin'ny mpizahatany telo hetsy amin'ny taona ity raha ny nambaran'ny Paitoekarena. Tsy avitra intsony haute saison 10 sy 20 ary isy fiatraikany amin'ny haute saison 9 sy 20 ihany koa ny olana misy amin'ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara amin'izao raha ny fanazavan'ny mpandraharaha. Manaraka ny dian'ny rovan'ny Manjakamiadana ny rovan'Ambohidratrimo, kila forehatra ary ny nina nodorona ny trano fanasana sy ny fasan'ny mpanjaka tao amin'ny rovo. Ankilany, tsy tokony hiditra amin'ny raharaha politika ny vakoka ara-kolontsaina toy izany hoy ny Prime Ministre. Tratra teny Alasory Giovanni, tompony andraikitra nitondra ilay fiaranakanan-keriny ilay mpandraharaha teratany Karana, tompony tranombarotra Conforama, tratra ihany koa ilay fiara Citroën nitondrana azy sy Julio Pretsy kombakomba tamin'ireo jiolahy niaraka tamin'ny vola 520 tapitrisa ariary. Andefa tafika sy polisy miisa 2 arivo fanjakana hongrois ifehan'ireo mpisomponenana tonga an'arivo ny any an-toerana ankehitriny. Ankilany, mihamafy ny ady hatrehan'ny mponina mitsoka ny ady any Syrie loha hevitra ho resahana mandritra ny fihaonana tapon'ny Balkan any Vienne androany. Ny andindininy zavatra. Soka Vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soka Vitre en Outapenac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Soka Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vanoko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina anome fahafapo anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Mahavarina ty manadio rano. Efa fanao isan'andro ty. Mba aiza moa zay zafikeliko zay? Ao ambadika izy neny. Le tsena ke zava ndao mba hiaraka. Io ve kila terenina foana hoe nadiovana rano? Ie, suro, ty raha jerendry. Rano efa voadio zany iny sotrondry iny. Tena voankazo tokoa ny fahasalaman'ny zafikeliko. Tsara vinanto. Raha izany za koa zany ampiasa an'ity isan'andro. Ampiasa isan'andro
vacances milay ararotiny illimité night illimité daholo ny SMS sy ny antso makany amin'ireo best friends telo safidinao mandritry ny ala tontolo amin'ny 6 ora alina hatramin'ny 1 ora maraina amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja azo ianga ny 224 étoiles 3 milay miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolai, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knapp Saint-Péflou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt Buste Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Savy? Savy. Zavy. Rivo. Alexia. Patrick no anarako. Tamin'izaho tô Niotina. Ty vehivavy. Tokapo. Amizao tsy afenina fa manankarentsika. Tsy misy mahaory aloha e. Dia mba ozy natafanavy e. Tamin'izaho mbola bantikely vao nisy sinetinety tonga dia manantona topo rezo. Tapa-kevitry fa hagnano dépistage. Nanao fanabeazanaizana tamin'izaho mbola tanora kely dia milamin-tsaina. Zavy. Zavy. Zavy tanora. Salama. Tanteraka ny nofinofy. Zavy assureko kokoa no aviko rehefa milamin-tsaina aleko manatona top réseau. Lycée privé à Saint-Mancadvato, sekoly malagasy manara-penitra tsy mena mitaha amin'ny any ivelany misokatra ny taom-pianarana vaovao seconde première ALS terminale ACD. Lycée privé à Saint-Ma mampiofana informatique mamaim-poana mampiasa ny teknolojia avo lenta amin'ny exposé sur PowerPoint mizara tahiri-kevitra ho an'ny mpiadina baccalauréat manampy amin'ny cours sy concours d'orthographe malagasy français anglisy toeram-pianarana milamina misokatra ary ny fisoratana anarana fidirana alarobia 7 octobre lycée privé à Saint-Mancadvato 034 49 687. Ankasitrahana tomboky lasitsongo vavy tsy misaraka amin'ny fehita lavitry ny Gol TV amin'izao takarivo izao tonga soa indray tao anatin'ny fampahalam-baovao miarapa manokana ireo mpanaraka ny fampahalam-baovao amin'ny alalan'ny fahita lavitra DSTV any amin'ny faritany Antsiranana nampahafantarinay tia mpiandohana fa mandray vahiny ny fampahalam-baovao amin'ny Tiandroany Tiandrematora Andrenarisora Ijamanitra izay filohan'ny CD Madagascar ny Conseil indépendant de danse eto Madagascar fa ny vaovao ny kolotsaina avy hatrany no isaratsika ny fiarana amin'ny tianio ity tokony ametra-pialana tsy misy atakandro ny minisitry ny kolotsaina sy ny vakoka hoy ny mpanara-baovao maro androany tsy mahavita ny miaro ny vakoka izay mitahiry ny kolotsaina tena malagasy may ny rovan'ny Ambohidratrimo hatrany amin'ny valopolo-isanjato ny fahavoazana tokony hanana ny toerany politika fa tsy tokony ho hita amin'ny fandorana vakoka manatantara tahaka izao hoy kosa ny prime ministre Ravelonarivo izay tonga teny an-toerana io hariva io ny anindiny izay tateriny Mikaela Ramasla.
Fipoana iray lehibe no niantombohan'ny afo ka nandritra nimpona tetỳ an-toerana. Nandraraka solitany kosa ny tranomasina telo tetỳ amin'ny rovana Ambohidratrimo. Ravan'ny afo ny trano fanasinana sy ny fasan'ny mpanjaka. Nanomboka tamin'ny 7 sasany alina ny firetana ary tsinjanona izany raha tsy tamin'ny 12 alatsaka fahefany. Kila frehitra avokoa ny vaka niaraka tamin'izay. Tonga tetỳ an-toerana nijery ambiny tsy may kosa ny lehiben'ny governemanta androany fa na ininy ity fandorana ny rova ity hoy ny mponina sy ny tompon'andraikitra teny an-toerana. Tena vita fa tsisy tsony eto. Dia tonga moa za dia zao itsika miara mijery zao. Zahay foana moa mpiambina eto ny amin'ny andro atoandro ny alina tsisy mpiambina eto e. Satria moa toerana ohatran'izao manahirana. Kanefa na izany aza mpanao ratsy keo tsy kely lalana fa dia tafiditra izy nandoa. Ny tranomasina anankitelo moa zany no tena may ary le tokony atao ahoana moa fity zavatra may ty ange zavatra fananiana andorany. Satria naporofona zany criminel io satria misy tavoangina pétrole may pétrole daholo ny zavatra rehetra eto e. Amin'ny tamin'ny 7 teo dia naheno zany zay ohatra ny somary naheno iverina fa hoe pobasy le izy. Le trano le teo ampovoany may voalohany. Sûr fa le olona le nandorony izy tetsy amin'ny trano kely fa zay tsy nahita fa zay koa moa efa mipanika. Dia zay niodina tary ambadika tary nandefa détresse nitsoka soufflé. Dia naketsy amin'izay dia nahita tavoangina pétrole sady efa hita zany fa efa rarahany koa le tafon'ny chalet kely le. Niezaka namono ny afo ny mponina ary fotoana taorian'izay no tonga ny mpamonjy voina avy ny Tsaralalàna namono ny afo. Tsy voalohany no nisy fikasana andorony rova eny an-toerana raha ny fitantaran'ny mponina hatrany. Tsy tokony ho kitikitiana noho ny antony politika nivakoka tahaka izao, hoy kosa ny Prime Ministre. Marina fa mety misy ny tsy fitovian-kevitra amin'ny rehetrarehetra ara-politika. Marina koa fa misy ny tsy tia tanindrazana indraindray fa nefa kosa ny vakoka maha-malagasy ry tompoko dia tsokony anaovana an'izao. Malalaka ny fanehoan-kevitra amin'ny alalan'ny fifidianana fa ny maha-malagasy kosa indrindra zay efa voaresaka izany ao amin'ny maha-olombelona ny olombelona zay efa hita soratra ao anatin'le paikady natao dinasa. Ny politika dia tokony any amin'ny toerana anaovana ny politika fa ny maha-malagasy indrindra ny vakoka manany tantarany dia tsy azo ekena. Na inona no lazaina na inona, dokotera Oliny fahafatesana ny fitondram-panjakana mametra-panontaniana ny hoe tsy voalohany efa fantatra fa nisy nikasa andoro ny rova saingy nahoana ny fanjakana noho ny tajapotsiny tsy nandray fepetra ny fanaraka tamin'izany. Lasany amin'ny vary tsy mifody tahaka ny rovan'ny Manjakamiadana izany ity rova ity ankehitriny ary dika mitovy sisa no hijoro eto. Efa tamin'ny faraparan'ny taona 2024 izay nahenoana voalohan'ny feo nandeha momba ny fikasana ny impitony rova itony izay mpanao gazety no efa nanao antsoafy tamin'ny ministerany amin'ny ny ambinana manokana ny vakoka tahaka itony. Ho any ivelany asa manokana ary miaramila no miambina ny toerana tahaka izao 420 ora amin'ny 420. Mazava aloha fa tsy fahombiazana ary tokony ho ampy ametrahany ny ministra ny kolontsaina fialana mazava ity fahavoazana ity. Raha Fakanan-Keriny tratra teny Alasory Giovanni, tompona ndraikitra nitondra ilay fiara nakan-Keriny ilay mpandraharaha teny Tanikarana, tompony ny tranombarotra Conforama tratra ny 27 ny volana aogositra teo ihany koa tena nosipatrana ilay fiara Citroën nitondra ilay mpandraharaha sy Julio izay nandray anjara tamin'ity Fakanan-Keriny ity. Tratra niaraka tamin'ny vola 520 tapitrisa ariary Julio, vola anjarany tamin'ny Fakanan-Keriny io mpandraharaha io. Samy efa nandray anjara tamin'ny Fakanan-Keriny na teto Antananarivo na tany Toamasina i Giovanni sy Julio mpaka-Keriny telo hafa ihany koa no voatazana ny Toamasina rehefa tratra niaraka tamin'ny Pasika Laknikov iray, niaraka tamin'ny bala maromaro mbola mitony fanadina ankehitriny amin'ny Fakanan-Keriny ny sesy teto Antananarivo sy tany Toamasina. Arao ny fanampanazavana. Tsika angamba aloha ny tsy afaka hiteny hoe réseau iray na groupe ray fa ny zavatra fantatra dia misy na groupe maromaro
fa le fifandraisan'ireo le mode opératoire tantamatavy ve a mitovy amin'le mode opératoire teto Antananarivo a ka mbola manao étude an'izay zany zay a mety ahitana hoe mety olona ray ihany ve na vitan'ireo sa groupe samihafa. Fa tsy mbola misy tohiny koa sy hatreto ny mikasika ilay fakanankera ny tranga farany teo teny Mamba Soavy Masoandro. Fa mikasika ny tsy fandriam-pahaleman'izay hatrany miisa 7 hatreto ny miaramila namony ainy vokatry ny fifandorana tamin'ny dahalo tany Ankazoabo Omaly. Raha ny loharam-baovao azo nandrasan'ny dahalo tamin'ny kendrin-taona ny miaramila nandeha fiarabe nanaradiaka na tonga izao famoizana ain'olona maro tahaka izao tokony andraikitra avy hatrany ny fanjakana hoy Randrelandraina Teofila Solombavam-bahoaka ho Beninitra fa tsy ny vahoaka no atao sorona arao ny fanadidiny Kaeto Andretsilavo. Raha ny tarehimarika ofisialy miisa 7 ireo miaramila namoiny ainy tany Ankazoabo Omaly. Raha iverenana ny zavaniseho araka ny loharan-baovao azo nandeha fiarabe nanenjika ireo dahalo ny miaramila. Ireo dahalo kosa sanjara roa, ny sasany nanohy nandroaka ny omby, ny sasany janona tamin'ny kiondalana iray ny andry ireo mpanaradia. Vao nipoitra ilay fiarabe raikitra ny tifitra variraraka avy amin'ireo dahalo izay efa tsara toerana. Samy tsy risy nanapo ireo miaramila tao anatiny. Tsy vitan'izany niodina ilay fiarabe iverin-dalana ka vao maika nahazo vahana ireo mpitifitra. Araka izany tsy afa-nihetsika ireo miaramila lavo teny eo ny valo tamin'izy ireo. Ny fahasivy kosa rehefa tonga teny amin'ny toeram-pitsaboana. Tsy hisy fampandrosoana vanina raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Amin'izao fotoana izao miteraka olana goavana ho an'ny malagasy iray manontolo ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana. Tsy mandray andraikitra ny fanjakana manoloana izany hoy ny solombavam-bahoaka avy any Beninitra. Araka izany manao antsoava amin'ny mpitondra izy ireo fa tsy tokony atao sorona ny vahoaka ary tokony eritreritra ny mpitondra. Ny tafika natao hiaro no izao lavo izao. Ny tafika ne dia natao hoe tandroka aro ny voziny, hiaro ny vahoaka, hiaro ny fananany. Zao indray ny miaro antsika indray koa ny lavo anaty. Satria ny fitaovana ampiasaina mitovy. Na ny kalaky nefa be ny kalaky ny paritaka, mas 36 ohatran'izany. Ireo dahalo ireo manana 5 coups, manana calibre 12 superposé double canon. Mananareo. Ankoatr'izay, nilaza ity solombavam-bahoaka avy any atsimo ity fa tokony ho raisina avokoa ireo nandalo fiofanana miaramila fa tsy tokony alefa mody izay tsy raha engagé. Efa nomena fiofanana izy ireo, efa mahay mitazona sy mampiasa basy. Ireo amin'ny ankapobeny no manatevin-daharana ny dahalo raha ny fanazavana azy ohatrany. Ankilany, raha ny loharanom-baovao azo efa nisy angidim-biny ainga Omaly ho any amin'ilay toerana nitrangany fifandonana. Tsy mbola nahazoana vaovao ofisialy kosa ny teo anivon'ny tafika momba ity trangany-seho tany Ankazoabo ity. Tsy mbola fantatra treto ny fanombohan'ny opération izay atao any an-toerana. Tsy mbola fantatra ihany koa ny isan'ireo miaramila alefa anatevin-daharana ireo efa any an-toerana amin'izao fotoana izao. Fa manamafy ihany koa ny mponina Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao noho ny firongatry ny mpanao asa ratsy. Ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny fokontany sy ny andrimasom-pokon'olona ihany hatreto no vahaolana rosin'ny fanjakana manoloanjany ny fokontany izay natao tsinitsinina hatr'izay na ny tambin-karama raisin'izy ireo isam-bolana aza ny efa-bolana voalohany ihany no voaloha hatreto arao ny fanadiniaka eto Andretsilavo hatrany. Mirongatra ny sito mahery, aripaosy, vakitrano, fakanankeriny, fanafiana amin'ny tapiadina, voan'olona sy ny maro hafa eto Antananarivo sy ny manodidina. Mitebiteby ny mponina manoloana ireo tranga miseho, eny anivon'ny fiarahamonina, ny avoaka ny Haino Amanjery sy ny gazety mpiseho isan'andro. Ny azo atao dia tsy mody alina ihany. Zay ihany fa raha mody alina zao dia efa grave be mihitsy amin'izao aloha dia mody aloha foana zany. Tsy mandeha rery fa mba mandeha binôme miaraka firoroa farafaratry. Fanjakana tokony mihitsy ampiasaina daholo ireo tafika sy amin'ireo fa tsisy azon'olona atao mihitsy amin'izao. Vahaolana naroso ampiainany tsy fandriam-pahalemana hatreto ny fiara-miasa amin'ny fokontany amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ireo mponina mivoaka sy miditra ny faritra tsirairay avy. Tena tsy afa-manoatra ny fanjakana amin'ny ady atao amin'ireo mpanao asa ratsy ka izao mitodika amin'ny fokontany izao. Ny sefy fokontany izay natao ambany zavatra hatr'izay. Ny tambin-karaman'izy ireo azy ny efa-bolana voalohany ihany no voaloha hatreto. Tsy dia nijerena firy loatra ny mpitantana amin'ny fokontany tao ao zany ny tena marina fa fantatra ny fanjakana fa ny fokontany ny tena kitro ifaharina indrindrandrindra manatrehan'ny fiarahamonina eo amin'ny fandriam-pahalemana satria na ny polisy na ny zandary nareo mpitandro filaminana rehetrarehetra raha tsy misy ny renseignement avy any amin'ny fokontany alohany tsy hahatratra ninina mihitsy izy. Tokony hijerena ny fokontany eny fa na dia ataontsika hoe ny tambony tambo karama fa tsy karama
dia tsy miendrika ny fokontany akory zany tampoka ramo zay mianazy zay tokony andinika sy eritreritra ihany ny fitondrana. Raha tsy hivina efa 4 alina ariary isam-bolana ny tampokarama ny sefy fokotany iray, 4 alina ariary kosa ny lefitry ny sefy fokotany. Raha ny loharano vaovao azo dia lavoly iray hetsy ariary isaky ny fokotany izay atao Indromandono no fanampiana nomena ho an'eto Antananarivo renivohitra ialana amin'ireo tsy fandriampahalemana ity fiaraha-miasa ity. Amin'ny tranga tsy fandriampahalemana tahaka izao, ny famantarana ny mponina ho aminy sy ny fanaraha-maso azy ireo ary miantso ny mpitandro filaminana no andraikitry ny fokotany. Tsy anjaran'ny fokotany raha ny loharano vaovao azo ny misambotra olona. Na izany azy, fampandraisana andraikitra ny olona eny fotony no atao hoy ny eo anivon'ny préfet de police. Satria zany hoe ny ratsy ao anaty tanàna dia fantatry ny olona tsirairay. Dia hoe mena andraikitra kokoa zany ny mponina mba hifanara-maso amin'izay zavatra tsy mety anatiny, ohatra hoe kidnapping na mpanao ratsy, mpamaky trano, mivaky trano sy re ao anaty fokotany ihany reny. Dia mena andraikitra koa zany sy fokotany mba hifampifeh ny olona samy olona anatin'izy. Zay kory tsy hoe manakana ny andraikitry ny mpitandro filaminana, ny andraikitry ny mpitandro filaminana manao ny asany foana izy, fa hoe mba fampandraisana andraikitra sy anjara ny olom-pirenena tsirairay avy samy tompona andraikitra ny fitandrona ny fandriampahalemana. Na izany aza, fomba fiasa efa nisy teo amin'ny fokotany sy ny mpitandro filaminana hatr'izay tiana roso ny tompona andraikitra ity. Hatreto tsy mbola misy vahaolana maharitra hoentina miady amin'ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Tsy mbola nisy paikady mahomby hoentina mandamina ny fiarahamonina ka tsy hisy intsony ny karazana asa ratsy samihafa miseho ary mitombo isan'andro. Zary resaka mbola latabatra fotsiny ihany ny an'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nilaza fa tany Tandalana no ajoro ary vahoaka miaina am-pilaminana ny tanjony. Eo amin'ny pejin'ny politika kosa tsy misy miraharaha ny andiny ny 2 sy ny andiny ny 4 amin'ny lalam-panorenana mandrara ny tsy fadibadiana palitao sy ahitana taratra ny hoe maro anisa isa no enjena ho an'ny filoham-pirenena ary tsy misy lanjany eo masony hery politika eto amin'ny firenena nanteriny androany fa tsy ny atoko politika na ny vondrona politika no zava-dehibe aminy fa ny fanekeny solombam-bahoaka hanoana ny fandaranasany sy volisatra eto ny nanosiny ho hiatran'ny filoha fanadiny Zorakotondrina. Raha ny zava-misy hatreto, mety tsy hisy intsony ny fihaonan'ny NMP amin'ny filoham-pirenena. Mirosana amin'ny fandravana nouvelle majorité parlementaire ny paikadin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ankehitriny. Député anoana ny fandaranasa no ilaina, fandaranasa izay manjavozavona dia amin'ireo mpombazy aza. Hevitra misavoamboana sy rijateny faobe efa nataon'ireo mpitondra ny fandimby hatramin'izay no any fantatr'ireo député momba izany. Resaka hoe fandraisana andraikitra amin'ny resaka fampandrosoana ny sy ny fitiavan-tanindrazana, fametrahana fifanarahana vaovao mba ahafahana mampandroso fa tsy hoe ino moa ny atao hoe fampandrosoana dia hoe fialana amin'ny fahantrano ahafahantsika zany manana an'izay hoe stabilité politique zay ahafahantsika manana an'izay hoe fitoniana zay ahafahan'ireo mpamatsy vola koa zany zay mitododoaty amintsika. Arak'izany, tao anatin'izay herintaona sy tapany izay ve izany, tsy nisy ny fandaranasa naharesy lahatra niala tamin'ny fahantrana sy ny verenan'ny famatsim-bola nentin'ny filoham-pirenena. Raha tsy ahivina, efa nisy ny resaka 100 andro, efa nisy ny resaka programme d'urgence présidentielle, efa hatramin'ny nahavitan'ny fianianan'ny filoha no rehefa hiverina ny famatsim-bola saingy mbola aotra aloha hatreto izany ny vokatra. Iza izany izao no anome antoka fa raha vita soni io memorandum io ka anana député maro anoana azy indray ny filoha dia hiverina tokoa ny famatsim-bola no resahana hatramin'izay. Mbola manamafy izany ihany koa ny valitenin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina androany raha nanontaniana mikasika ilay memorandum de stabilité. Ny fanohanana ny fandaranasany ihany no niventiventesina saingy tsy fantatra mazava hoe inona no tena votoantiny. Raha ny fanambarany maherin'ny 9 folatra eto nefa nanao soni ny fanohanana azy. Nanamafy ihany koa ny filoham-pirenena fa tsy maintsy any amin'ny solombavambahoaka tsirairay no irosoana hijerena izay maro anisa anohana azy izay. Inona moa ny hoe na memorandum na pacte de responsabilité dia hoe fametrahana ireo institution ireo amin'ny andraikitra izay misy azy avy eo voafaritra na lampandrenana fa mametraka kosa ireo olom-boafidy ireo ao anatiny tena hoe andraikiny koa tsirairay avy. Zay no mahatonga an'ilay izy hoe tena le député mihitsy ny solombavambahoaka mihitsy no manosiny izy mihitsy no mandray andraikitra izy mihitsy manao le atsontsika hoe engagement, tsy engagement ana parti fa engagement individuel aloha zay vo engagement global. Hetsakilan'izay kosa tsy any amin'ny fandaranasa mahamaika ny vahoaka no ataon'ny filoham-pirenena lahara-pahamehana raha nambarandreo solombavambahoaka avy amin'ny nouvelle majorité parlementaire.
io anefa no irairaina hitadiavana sonia. Adino tanteraka ihany koa ireo solombavambahoaka maro anisa avy amin'ny fivondronan'ny antoko politika na ny antoko politika manana ny maro anisa araka ny ambaran'ny andininy faharoa amby fitopolo amin'ny lalam-pandrenana. Tsy mbola nahazo valiny ihany koa ireo avy amin'ny NMP amin'ilay fangatahana fihaonana tamin'ny filoham-pirenena raha toa ka efa omaly ny fotoana nangatahana izy ireo izay fihaonana izay. Memorandum ty io fa étape lehibe io nataon'ny filoham-pirenena zany tsy maintsy tonga amin'ny pacte vao milamina tsy maintsy tonga amin'ny pacte vao milamina fa efa ezaka lehibe io pa dingana lehibe nataon'ny filoham-pirenena hatongavana amin'ny pacte satria io memorandum io na nanao sonian'io ny député tsy miengagé ny député rehetrarehetra io ohatra mandeha ny LFR dia handany an'io fotsiny amin'izao satria nanao sonia an'le memorandum non tsy izay le izy. Tsy nahazombavao intsony ihany koa ny filohan'ny anteny mera-pirenena hatreto mikasika ireo efa nanao sonia ilay memorandum de stabilité raha loharam-baovao iray avy eny amin'ny anteny mera-pirenena nandao any Madagasikara androany Jean-Marc Sarakotomamonjy sy ny filoha lefitra avy an-Antsiranana Mahazoazy Fredy. Ireto farany izay ahiahiny solombavambahoaka sasany avy amin'ny NMP ho voavidy sy voakarama ampanao ilay sonia amin'ilay memorandum de stabilité. Eo amin'ny pejiny toekarena kosa indray tsy avotra intsony ny haute-saison 2015 ary isy fiatraikany amin'ny haute-saison 2016 ihany koa ny olana misy eo amin'ny solon'ny fizahantany eto amintsika amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavan'ny mpandraharaha ny famana ny olana ery Madagasikara sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny tokony olo ara-pahamehana etsakilany nofinofy ny filazana fa mbola otratra ny tanjon'ny fanjakana amin'ny mpizahatany telo hetsy eo amin'ny taona ity raha nambarany Bay Toekarena. Fanadidiny Michel Aranartson. Raha ny statistika navoakan'ny Stade farany eny avokoa ny isan'ny mpizahatany tonga mitsidika ireo toerana be mpitsidika indrindra eto Madagasikara tamin'ity taona ity raha ampitahaina ny tamin'ny taona 2010 sy 2020. Fihenana 7 isanjato ho an'ny Antsiranana, 3 isanjato ho an'ny Nosy Be, 15 isanjato ho an'ny Salo ary 3 isanjato ho an'ny faritra Vakinankaratra sy Amoronmania. Isan'ireo misedra ny faty antoka voalohany amin'izany ireo toeram-pandraisam-bahiny eto an-toerana. Ho an'ny iray tamin'ireo nanaovana ny fanadihadiana nanomboka ny volana Jolay lasa teo, mahatratra 10 isan'andro ny fanafonana famandria-toerana, menatra any amin'ny 10 isanjato ny vola miditra, hatreto raha ny fanazavana azy tsy ho avy tratra any amin'ny haute saison 2010 sy 2020. Ny olana izay diavintsika amin'izao fotoan'izao dia mety mbola hisy fiatraikana amin'ny saison touristique 2016 satria tsy adino fa ny agence de voyage sy ny tour opérateur any ivelany eritaona alohan'ny atongavan'ny touriste no efa mikarakara an'izay izy ka raha ohatra tsy manana raha ohatra izy tsy mahatoky hoe efa tena voavaty koa n'ilay olana amin'ny fahatongavana aty Madagasikara indrindrindra zany amin'ny vol Air Madagascar tsy ho tonga mihitsy ry zareo. Ny zavatra tokony ataon'ny fanjakana voalohany angamba dia mamany olana eo anivon'ny fitaterana anabakabaka. Izay angamba ny zavatra voalohany indrindra dia raha ohatra voavazy olana izay angamba efa mety hiverina amin'ny ny fahatongavan'ny olana. Arak'izany ny fahamahanan'ny olan'ny kompania Air Madagascar sy ny olany tsy fandriam-pahalemana no hitan'ireo mpandraharaha ho vahaolana. Etsy ankilany taoriany fanambarany ministry ny fizahantany amin'ny fahatratrarana ihany ny mpizahantany. Miisa 3 hetsy amin'ny ity taona ity nofy sy redirety kosa no isokajiny Bay Toekarena izany. Raha ny tanjona hoe anatratra pitsidika ara-pizahantany 3 hetsy amin'ny taona ity aloha dia nofinofy sisany ametrahana azy ary mahavariana ihany fa raha mba manao kadikaditsotra fotsiny ny tena raha araky ny voalaza iny hoe eo amin'ny 2 hetsy zany mitratra hatreto mbola misy 2 hetsy zany no enjehana mandritra ny 9 bolana sisa dia atao fotsiny ny kady tsotsotra 9 bolana anenjika 2 hetsy 2 hetsy zany aza raha 9 bolana mila 5 alina isam-bolana dia anatin'ny ray volana misy herinandro 5 dia ny 5 alina zany za raha herinandro 5 dia mila pitsidika 2 alina isan-kerinandro zany tsika dia ataontsika hoe miasa 5 andro anatin'ny herinandro dia ny 2 alina za raha 5 andro dia 2,000 isan'andro. Mahazaka firy moa fitaterana Madagasikara no ahazaka tratran'izany hoe 2,000 isan'andro zany.
Hatreto tsy mahavelom-panantenana ny fiainany ny isan'ny mpizahatany tonga eto amintsika raha toa efa mahatratra efatretsy izany ny taona 2024, 7 ny taona 2012, 3 ny taona 2012. Hatreto tsy mahatratra 2 akory izany. Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa indray latsaky ny 500 manana aretina amin'ny voa no afaka mitsabo tena noho ny alafon'ny fitsaboana amin'izao fotoana izao. Antony ny anampiana amin'izany ny fahazoana ny milina vaovao ahafahana manao dialyse. Eo anivony HGRA itsakilan'izay mijanonao valatra eto ny matin'ny aretina pesta ny Moramanga noho ny fahataran'ny fitsaboana. Efa naparitaka ny antoerana kosa ny fanafody hoenty mametratra ny fiparitahan izany aretina izany. Fanadiny Zora Mahery ny 7 arivo ny olona manana aretina sy olana eo amin'ny voa raha ny tatitra navoaka ny avy eo anivon'ny sampandraharaha misahana ny fitsaboana ny aretin'ny voa na ny nefrolojia. Lafo ny fitsaboana ity aretina ity indrindra ho an'ireo efa ambonimbony kokoa ny tahan'ny aretina. Mila fitsaboana isan'andro izany ary mety handany hatrany amin'ny 2 hetsy ariary isaky ny fitsaboana iray. Manampitrotraka izany ihany koa ny mbola fahavitsin'ny toeram-pitsaboana eto Madagasikara. 5 ihany izy ireo hatreto, vokany latsaky ny 500 ihany no manana fahefa-mividy amin'izany. Ministère fahasalamam-bahoaka dia antsoina hoe CSU, couverture sanitaire universelle. Dia io kosa zany ahafahan'ny marary mitsabo tena maimaimpoana fa zany hoe ny dialyse isany lafiny dia angamba aloha tsy hoe rehefa mandeha le couverture sanitaire universelle dia ho voantoka ny dialyse fa mety rehefa mandeha aman-taonany maromaro ny couverture sanitaire universelle zay vao azo heverina hoe ho raisina tanana koa ny dialyse. Anampisa ireo toeram-pitsaboana ahafahana mikarakara ireo marary ny voa ny milina 7 vaovao natolotra ny hôpitaly HGRA androany. Etsakilan'izay mikasika ny pesta. Raha nitatitra avy any Moramanga tsy mbola niova hatreto ny isan'ireo olona matin'ny pesta ary mbola mijanona ho 9 izany hatreto. 5 no maty ivelan'ny tobi-pitsaboana, 4 kosa no maty tao amin'ny hôpitaly. Efa mahazo fitsaboana kosa ireo 4 ambiny. Raha ny fanazavan'ny Ministeran'ny Fahasalamana, efa isy ny fidinana any an-toerana hijerena akaiky ny famongorana ity aretina ity. Androany zany dia misy équipe multidisciplinaire zany hoe entité maromaro ny hidinany ny ao amin'ny direction izay misy direction de veille sanitaire et surveillance épidémiologique, ny programme national amin'ny peste ary ny Sureka, ny Institut Pasteur hidinany anao fanaramaso an'ilay aretina eo amin'ny olona sy eo amin'ny biby. Hatreto mbola mampametra-panontaniana mikasika ireo famatsim-bola avy amin'ny OMS tamin'ny gouvernemanta Nicole Roger hiadina amin'ny peste tokony hanaovana famongorana ny voalavo. Hatreto ihany koa tsy mbola fantatra hoe nakaiza ireo olona nampiofan'ny Ministeran'ny Fahasalamana hisambotra voalavo. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray manambana ny tokona ny mpampianatra Framy eto Antananarivo Matsiaro voailika ny mpampianatra maheriny 10 taona izay misy 770 ary efa niasa nandritra ny 10 taona mahery. Raha ny fanazavana azy manodidina ny 5,000 ariary isam-bolana ny vola raisin'izy ireo. Araka izany manome roa amby 70 raha ny fanjakana izy ireo amin'ny famahana ny olona ny recrutement mangataka tsy misy atakandro ny fampidirana azy ireo mpiasa mpanjakana. Arao ny fanampanazavana. Izahay dia mahazo subvention nefa le subvention tsy ara-dalana mihitsy fa isaky ny 9 bolana na 10 volana vao mahazo. Tsy mitovy ny le zareo miasa efa vao recruter mikarama 3 hetsy mahery, zahay nefa mikarama 7 arivo sy 1 alina. Zahay efa elany esana nefa lera idirana mitovy zavatra atao mitovy. Efa name mivory zay omaly teny amin'ny INFP dia efa name fepitaona hoe 72 heures dia dia aoriana zay izy mba afaka mandinika dia aoriana zay ka ohatra mbola tsisy vahaolana dia mihetsika indray zahay. Tsy mbola nazona fanazavana kosa satria eto ny teo anivo ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena raha nantaniana mikasika an'izay olona ny mpampianatra Framy eto Antananarivo izay. Fa araka ny fanambaranao teny am-piandohana dia mandray vahiny sy sampana fampahalam-baovao amin'ny tian'io ity tsy izany fa Andriamatora Andrenary Soritsamanitra izay filohan'ny Conseil indépendant de danse eto Madagasikara miarabanao tonga sao eto amin'ny fampahalam-baovao. Dia miarabany koa ny mpijery fahitalavitra Cool TV amin'izao arivarivo izao.
isy ny hetsika ara-kolontsaina raha-panatanjahantena ihany koa izay ho karakarainareo ny zoma sy ny alahady ho avy zao sy afaka zavazavainao kely amin'ny mpijery ve ny mikasika an'izay hetsika izay. Ya, le hetsika zany dia spectacle de danse. Spectacle de danse iarahana amin'ny troupe dépendance izay tarihany Maxime Derimez. Zay ao izy ao ho avy eo izy rehefa avy eo ivahiny iaraka aminareo eto ihany koa. Dia misy mpandihy anankifito izy ireo ny tonga ao izay mpandihy matianina ao anatin'ny émission Danse avec les stars France izay mandeha amin'ny TF1 izay efa hiditra amin'ny saison 6 amin'ny volana oktobra ho avy izao. Ry zareo ireo no avy ao no spectacle goavana. Avant première aloha natao Rapitso alina any amin'ny CCI Ivato. Ary io avant première io zany hoe avant goût amin'ny spectacle azy dia misy cocktail après sy séance de dédicace ihany koa na selfie party. Zay zany ny zoma. Ny alahady indray ao ny atao hoe grand spectacle izay iarahana amin'ny dépendance ihany, ireo danseurs professionnels de danse avec les stars ihany izay manao hetsika na spectacle mandritra ny adiny sasany ampale. Ary tsy diso anjara ihany koa amin'izay ny mpanakanto na mpandihy malagasy izay ho avy ao toy ny compagnie rary, ao ihany koa ny Ayams Boys na danse, ny danse encore ary ny East United. Ao anatin'ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay moa nanarahinao an'izay fivaniana ny mpandihy izay nafaranareo amin'io hetsika izay karakarain'inonareo io. Fa inona no antony izay hoe fanasana vahiny izay inona ny tombony antsika malagasy amin'ny fahatongavan'ireo vahiny ireo eto amintsika? Ya, le izy zany aloha spectacle efa ela mananay an'io hetsika io hoe hoentina mankaty Madagasikara ny mpandihy matianina ao anatin'ny danse avec les stars. Zany hoe nofinofy ihany le izy tamin'ny voalohany kanefa no tanterahana. Projet anay izy io tao anatin'ny efa ela aman-taonany maro ataontsika hoe 2 taona zay ary amin'izao fotoana izao le izy dia tanterahanay. Fanentanana farany ary ho an'ny mpijery atsika. Ya, tongava maro, tongava. Mbola misy ny tapakila na ho an'ny Rapitso ao amin'ny CCI Ivato manomboka amin'ny 6 ora alina, na ho an'ny ao amin'ny Palais des Sports ao amin'ny lahady manomboka amin'ny 4 ora ao amin'ny Palais. Ny fivarotana ny billet dia mbola misokatra ihany koa ao amin'ny Jumbo Score eo Korondrano, ny Smart ao Tanjombato, Happy Days ao amin'ny La City ary ao amin'ny Super Musique Analakely no misy ny tapakila izay mbola misy ihany koa. Isaoranao ny vahiny anatin'ny fampahalam-baovao. Dia ny maresaka avy any ivelany ihany koa no izy antsika ny fampahalam-baovao amin'ny ity hariva ity andefa tafika sy polisy misy 10 ny fanjakana hongrois ifeny mpisomponenana tonganarivo ny any an-toerana ankehitriny. Ezaka ilan'izay mihamafatra ny ady hatrehan'ny ponina indrindra fa izay mitsoaka ny ady any Syrie isan'ny loha-hevitra ho resahana mandritry ny fihaonana tampony any Vienne androany ny antsipirin'izay. Ary ny fanadino amin'ny sarin'ny France 24. Tsy ahitam-baolana ny fahatongavan'ireo mpitsom-ponenana ny Hongria izay nitombatra tao anatin'ny herinandro izao. Nipoaka ny bomba mandanjan-dranomaso amin'ny tompy fialofana iray izay andraisana azy ireo. Antony mandany fandaminan'ny mpitandro ny filaminana ireo mpitsom-ponenana miisa 200 maly. Ataon'izy ireo tompy famaharana avokoa ny tompy fiantsonan'ny fiaran-dalamby sy ny ala ny toerana. Sahirana ny fanjakana hongrois manoloana izany amin'ny dian'izy ireo hiazo any Europe, firenena tsy maintsy ilalovan'izy ireo any Serbie sy Hongrie. Mikasa ho an'ny Alemana ireo mpitsom-ponenana manodidina ny iray hetsy tonga tany toerana tamin'ity taona ity. Loha-hevitra goavana hodiniana mandritra ny fihaonana tampony any Balkan Vienne ity olana goavana ity androany. Andray anjaran'izany chancelière Angela Merkel ny lehibe any diplomasia ny vondrona Europeanina. Ho an'ny Prime Ministre Serbe ny fiara-miasa amin'ireo mpikambana ao amin'ireo vondrona Europeana ireo no vahaolana. Fihetsika mihoatra ny mety kosa ny fanamboarana ilay fefy vy 570 km
kilometatra nataony Hongrie ho ny Premier ministre Serbe. Tsy mpamono olona nampangalatra ireo mpitsom-ponenana fa mponina mitady fialofana ary mitsoaka ny ady any amin'ny tany aviniavy raha ny fanazavany. Efa nisy ny fanampiana €100 nentin'ny firenena Alemana ny Serbia saingy tsy ampy ny hatrehana ny olana izany. Vahaolana farany natolotry ny Frantsa sy ny avy amin'ny firenena mikambana ny fananganan'ny tompo fandraisana n'ireo mpitsom-ponenana. Tafiditra amin'izany ihany koa ny fijerena manokana miantona tongavan'izy ireo any Eoropa. Andrasana araka izany ny fehi-kevitra hivoaka mandritra ny finanan-tampany hamanany olana any Serbia sy Hongrie. Tsy haimbaovao tamin'ity anio ity 70 no efa nanao sininy mémorandum de stabilité raha nambara ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina tamin'ity androany ity fa eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena nofinofy ny filazana fa mbola ohatratra ny tanjon'ny fanjakana amin'ny fanatrarana mpizahatany telo hoe tsy ho amin'ity taona ity raha ny hevitry ny mpahay toe-karena ary farany manaraka andian'ny rovan'ny Manjakamiadana ny rovan'ny Nambohidratrimo Kilafirehitra ary ny Nandorana ny trano fanasinana sy ny fasan'ny mpanjaka amin'ny rova Ambohidratrimo ity dia izay ihany koa no entina mamarana ny fampalamavao amin'ny androany isaony ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany rampitsy takaiza indray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalambavao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.